Ity loharam-baovao izay navoaka ny Menabe tsy haligno ity moa dia fanampim-baovao avy any Betroka. Ireo mpandeha sisa velona dia noraisina ao an-tranotompon'olona ao Betroka ary mandray antanana azy ireo ny tompona ndraiky mpanjakana ao an-toerana izay tarihiny membra OMC. Izany moa ny fanampim-baovao avy any Betroka raha araka ny loharam-baovao izay navoaka ny Menabe tsy haligno. Tompoko vavy izy tompoko lahy, mialohany herisoantsika amin'ny tena resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana ary tsy miova. Abonné vetivety aloha natsika ary asio j'aime ny video aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Toamasina indray no hanombohantsika ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity. Izy ity moa dia loharam-baovao izay navoaka ny Kamindia Mahazo tsy izay miditra bara akory dia jiolahy. Aza ahilika aminay lavany mahatonga asan-jiolahy eto Toamasina tsy izay miditra bara akory dia jiolahy hoy ireo bara ao Toamasina. Velon-tarena tanteraka ireo mpanao bara ireo natao ho aniza tokoa ny lalàna nefa samy mandoa etra ara-dalàna hoy izy ireo. Misy bara mahazo misokatra moatrany amin'ny 10 ora alina fa izahay bara maro anisa tsy mahazo fa tsy maintsy akatona. Raha mbola misy avela misokatra sokafo daholo avela asa mitady vola. Nilaza hanamafy ny firaisankina hahafahana manohy ny fitakina izy ireo. Izany moa ny vaovao avy any Toamasina raha araka ny loharam-baovao izay navoaka ny Kamindia Mahazo koa dia zaraiko sy lazaiko aminareo rehetra ato anatin'ity chaîne ity. Koa satria voaresaka atsika moa ny mikasika iny zavatra nisy tany Toamasina iny, ndeha resika hilaza kely ity loharam-baovao izay navoaka ny Ministeran'ny Jiro sy ny Toe-karena Manga ity. Hikatona ny fanjonona Makamba ny 1 Desambra 2024 misasak'alina ho avy izao no hikatona ny fanjonona Makamba amin'ny endriny rehetra manerana ny fahadranomasiny Madagasikara. Hiverina hisokatra kosa amin'ny 20 Febroary 2024 misasak'alina. Tsy maintsy manao fanambarana ny tahiry ananany amin'ny datiny 30 Novambra 2024 araka izany ireo orinasa mpanjono ny mpanangom-bokatra ny toeram-pivarotana hazandrano sy ny mpiantoka Makamba farafahatarany dia ny 7 Desambra 2024 avy izao eny amin'ny fitalehavam-pakitry ny Jono sy ny Toe-karena Manga ankaiky azy. Izany moa ny loharam-baovao izay navoaka ny Ministeran'ny Jono sy ny Toe-karena Manga koa dia mizara sy mampafantatra izany ianareo rehetra izahay ato anatin'ity chaîne ity. Zay moa ny amin'iny resaka Makamba iny fandeha resika hilaza kely ity loharam-baovao izay navoaka ny Gendarmerie Nationale Vakinankaratra ity. Intambahotra 200 tapitrisa ariary lasa ny pisoloky. Mpivady ny sandoka ho manana kafe amin'ny taona any Fianaratsoa ny sakana camion avy any Antananarivo no nangalatra ny entana mitentina 200 tapitrisa ariary tao anatin'ny io camion io. Vaky ny kodiarana teo Antsirabe nilaza ho manana namana mpivarotra kodiara izy mivady saingy sakafo no nentiny avy any ary naminoany ireo roa lahy nitondra ilay fiara be. Tonga ny namany nangalatra ny entana rehetra rehefa resy tory ny alina. Ary foana tsy nisy ninonina intsony tao anatin'ny camion ny maraina ny fahazany ireo tompon'entana. Nametraka fitarenana ireto farany ary rehefa natao ny fikarohana dia tratra izy mivady sy ireo rehetra ny ray tsikombakomba taminy. Tafaverina sy amantsara tamin'ny tompony ny entana. Izany moa ny zavan-tranga sy ny zavan-seho tany ny mikasika ny mpivady ny sandoka ho manana kafe amin'ny taona any Fianaratsoa ka ny sakana camion avy any Antananarivo. Ny hafa manaraka izay ho resantsika ihany koa dia resaka surprise hafa kely moa izy ity. Zazalahy kely no surprise hafa kely ho an'ny dadany nisaraka efa hotely taona eo izy sy ny rain-janany efa bevoka nefa izy tamin'eo ary nisafidiny tsy hiteny amin'ilay lehilahy hoe nitoejaza. Tonga androany ny fotoana efa eo ambaravarany fiasan'ny
annoncer miaraka amin'ny surprise cadeau hafakely mihitsy dia ity zazalahy hitantsika amin'ny sary ity izany surprise izay nataon'ity vehivavy ity. Hiona amin'izay ilay harena kely sy ny dadany hoy izy hatrany. Izany moa ny tranga hafakely izay nisy sy ny surprise izay hafakely koa dia mahafalanay ny mizara sy mampahafantatra izany ianao rehetra ato anatin'ity chaîne ity. Koa satria miresaka mikasika any zaza sy ny vehivavy izay isika lazaintsika ihany koa ity tranga mampalahelo izay niseho mikasika ny vehivavy nitaiza ity. Vehivavy nitaiza kely voaindaka tanaty taxi be, tsy hita izay natao fa dia nitomany ilay vehivavy nitaiza kely nivady tsy ao antanana nefa ny finday hitarenana tsy misy. Lasa ny mpangaro-posy ny poketra nisy finday ary ny vola karapanondro ny carte bancaire ihany koa sy ny assurance maladie sy ny ordonnance an'ilay zazakely marary. Lasibatry ny mpanendaka tao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka mampitohy any Ambohipo Alarobia ny renim-pianakaviana iray ny Omalhariva. Nisisihana ny bisy ka nahenona aza ny nangalan'ny mpangalatra ny poketrany dia tsy afaka nikofoka izy. Ankoatran ny fahaterena dia nitrotro zaza ihany koa ny tenany. Tsy nisy noraisina izy mianaka kely fa izay nitsetra no nanome izay kely vitany. Niverina nirongatra indray tato ato ny fanendahana anatin'ny taxi be ary mety efa manankaiky izao andro fety izao no antony voalohany tonga ao an-tsainy maro ho mampirongatra izany resaka fangarona poso sy resaka izany fanendahana izany. Atao ahoana moa hoe izay ny zava-misy, izay ny zavatra iainana de hoaiza moa hoe defa revena manja daholo ireo rehetra mandalo ary ny mitandrina no azo atao. Rehefa voalaza ihany koa ny mikasika an'izay re tompoko vavy sy tompoko lahy ndeha ary isika hijery kely ny fanambarana izay nataony Ravalomanana Tojo. Ny iray ora lasa moa izy nanao ity fanambarana ity ny tao anatin'ny pejiny. Sabotazy ataony sy fokontany Ambohipo sy ny préfet de police manoloana ny hetsika rampitso eny amin'ny fokontany Ambohipo. Nahazo baiko avy amin'ny gouvernoura hery Rasoamarimaka izy reo ka tsy maintsy omena kandidam-panjakana ihary lala ny toerana rampitso. Efa nahazo autorisation mialoha anefa isika dia izao hanaovana jadona izao. Amin'izao ora izao dia efa mitady vaholana isika hoy ny fanambarana izay nataony Ravalomanana Tojo ny tao anatin'ny pejiny. Rehefa avy nanao fanambarana io moa ity kandida hilatsika ho fidina be ny tanàna ity dia mbola nanao fanambarana hafa indray izy ary toy izao ny fanambarana izay nataony. Matoa manao sabotazy ny fitondrana dia matahotra fanovana sy fanantenana hoy Tojo Ravalomanana ny tao anatin'ny pejiny. Mazava moa izany hafatra izay ataony izany dia ny hoe izy no sabotena ary matoa izy sabotena dia ny fitondrana no matahotra ny fanovana sy ny fanantenana. Izany moa ny fanambarana izay nataony ity kandida hilatsika ho fidina be ny tanàna Andriamatoa Ravalomanana Tojo ity ny tao anatin'ny pejiny. Izahay moa dia mizara foana ary izahay moa dia mampafantatra foana ireo rehetra mandalo sy ireo rehetra misongadina. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo rehetra navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manintana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato misesisesy tsy mijanona tsy anky ato. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, Gaby hoe tsao tsao amin'ny manaraka indray io.